Ampifelena mandrakariva ry havana malala no azontsika miona toy izao, azontsika mahafantatra hoe toetratsika, toetra ny olona mivavaka amin'ny fiangonana, ka azontsika mandinika ny tenantsika mofinaina menantsika. Aminareo izay olona voantso malala amin'Andriamanitra ray sy voatahiran'i Jesosy Kristy, ampitomboana ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Sabotsy 12 Martsa dia 12 mandinantsika lohevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Ndeha ry havana iderana sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina ely izy. Azao rehetra izao ampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandrinanao no ampitoerina hatramin'ny fahagola ary zay tsy izay ianao. Manara-peo ndrika Jehovah, manara-peo ndrika, mampirondrona ny feo ndrika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny mihoatra noho ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah ny amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana mendrika ny tranonao mandritra ny andronao maro. Jehovah. Amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mpananatra ianao. Mankalaza sy midera me voninahitsinarynao masina izay noho izany satria Andriamanitra tsy toa. Tompo, mahatsiaro teny izay efa mpanota, koa mandohariko enatrehanao, miaiky mifahaditsonay, mamindrafo amin'ny ary mamela anerikay. Fanamasonao idira ty anatinay, manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, mitondra famonjena ka anamfisanay avozany amin'ny finoana ianao, fa mila manatanao mibebaka izahay. Anaran'i Jesosy Kristy mpambonjy anay nanaovanay vavakay. Amen. Revana malala mofinaina ho antsika amin'ity no ity dia ho hitantsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:12 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Asorata amin'ny anjelin'ny fiangonana Pergamosy, izao no lazay ilay manana sabatra roa lela maranitra, fantatro eo nenanao, dia eo amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na dia tamin'ny andro ny Antipasy martirako azy, izay lehilahy natoky ahy, dia ilay novonoana teo aminareo, teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, ilay nanome fo amin'ny Balaka nisy fatafitinana teo alohan'ny zanak'Israely, hihinana terina tamin'ny sambo sy jangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita, tahaka ny andreny, koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao, ka mely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazay fanahy amin'ny fiangonana, izay maresy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy mandray azy ihany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehana malala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy anao. Nofinaina ho antsika anio ka dorentsika teo Apokalipsy toko 2:12 ka hatramin'ny 7:10 dia milaza ny amin'ny fiangonana tao Pergamosy, manahitra ny mpino tao hibebaka amin'ny tompo. Jolina izay nanoratra izany. Aza manaraka amin'ny fampianarana sandoka. Izany rehefa aza manaraka amin'ny fampianarana sandoka. Rehefa tsy nahomby tamin'ny fiezahany ampisaraka ny zanak'Israely tamin'ny Jehovah Balama, dia nitoroa ny hevitra ny Moabita anao izay ampiala ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra sy taona azy jangajanga, sady ekohaka amin'izay Andriamanitra izy. Naka fanan'ny Israely ampifangaro finoany tamin'ny fanompoan-tsampy izany. Antso mentefa amin'ny kristianina tao Pergamosy mba tsy hanarahan'izy ireo ny fampianarana sandoka ka mamily azy ho amin'ny fatafitohinana. Mampatsahy izany ny mpanoratra amin'izao soratra masina izao. Amin'izao antso ho amin'ny fibebahana izao, tsy ho an'ny kristianina tao Pergamosy ihany, fa ho antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy koa. Aza manaraka fampianarana sandoka izay mamily ny finoana. Tany mafy izay nenanao, miorena, aza miova ny amin'izay fanampianarana anao. Antso amin'ny fibebahana tompo. Iaino izay lazay ny fanamasina. Izany revana, iaino izay lazay ny fanamasina. Izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Tsy maintsy miheno tsara ireo fampitandremana toa ny fanamasina ny mpino, indrindra amin'izao andro iainantsika izao, tahaka izay nambaran'i Kristy tamin'ny fiangonana fito tany Azia, no mbola tohizan'ny fanamasina amintsika koa, mba hananantsika fibebahana marina. Aoka ahay iaino izay lazay ny fanamasina, ka ho mpandresy dia omen'ilay mana miafina sy vato fotsy iray misy anarana vaovao eo aminy. Zava-dehibe loatra izany ravana, fampatsiarovan-tena antsika, antsontsika amin'ny fibebahana amin'ny tompony izany. Ialanao amin'izay hevitra tsy izy fampianarana ty samihafa mety nyraisinao, fa andehanao marina kosa eo amin'ny fanompoan'Andriamanitra amin'ny fandraisana ny tenin'i Kristy sy ny hery ny fanahy masina. Raisina no voninahitra Andriamanitra. Amen. Ndeha vavaka isika. Tompo, misaotra no nofinaina nomenao izay milaza ny fananarana ny mpino tsy hanaraka amin'ny fampianaran-diso, fa mba hiaino izay lazay ny fanahy masina kosa. Mivavaka anao izay tompo, ny tompony anjara sy mivahoaka anao anatrika fambavahana rahampitso, mba hitombony olombonjeny izay mihinanao. Mivavaka aminao koa izay mitrotrona mivavaka ny mpitandrina mitarika ny fiangonana amin'izany efi-jikema-kadim-boaka izany, mba azona fampahery tokoa, ka azona manohana azy ireo ny amin'ny asa filazantsara na ny rahanao azy. Tompo, manotena ho anao izay, ary manavao izany koa ka miaraka aminao ny androm-piainay rehetra, dia tahio ny faharoan-tenanay ho anao ny fiainana ny famonjeny, dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, tahio ny firenenay,
esony nosinay homba ao ireo manana ndraikitra ny fitsaboana ka osotranonao ireo marary ampirezinareo manamanjo anao nareo maresoikolona ihany koa ary aminjenareo mahatra sahina sy njovanao ireo trabona ireo ny mpikatrana da io ny asa sy ny fiazakazanay ny fianarana ny fikasanay rehetra ampiaraka eo pelatanao Jesosy Kristy izany vavaka izany fianao ny mpanavitra anay ianao ny mpamonjy anay efa nitsangana tamin'ny tokana mpandraisanay amin'ny zavatra rehetra ary efa nampianatra anay ny vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra ho masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao etsy an-tany ho taky ny an-danitra meo any an'io izay anina saza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisa fotoana ray avy nanitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy hitanao ny tompoka ambiny sy salama amin'ny zavatra rehetra enenao tahaka nanambina ny fanahinao ihany. Amen. Ho an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.